avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Malagasy maro no namony eny tato anatin'ny iray volana mahery izay vokatry ny fanampozinana ra-tsakafo. Fantatra ilay marina niteraka izany fa tsy avoaka ho fantapahoaka. Io amin'izao no mahatonga ny rehetra ampiakapeo sy hanery ny fanjakana. Raha tsy mivoaka ny marina, sarotra ny siny ny fifampitokisana sy ny fitonena. Isan'ireo namony ainy vokatry ny fanampozinana ny tranga teny Ambohimalaza i Merikesinina, i Andrianarivo Antsaliantsoa, iray volana mahery no nitsaboana azy ary efa nisy fotoana niatsara ny fahasalamany fa noho nitandrevaka ny mpitsabo, niomby ny aretiny ho ny ray aman-dreny ny Androany. Tsy manaiky ny fivarotana iode amin'izy ireo ny mpanao sira ao Toliara. Tsy teo tompona ndraikitra amin'ny zava-mitranga noho ny fanaovana iode amin'ny sira izy ireo raha ny fanazavany amin'ny mahasinga hafa ny iode. Eo ihany koa ny fifanarahana tamin'ny taona 570 na maritra ny andraikitry ny UNICEF sy ny fanjakana ary ny mpanao sira ka anomezana iode sy ny fitaovana ampiasaina amin'izy ireo maimaimpona. Raha ny mpianakaviana iray no nodimandry vokatry ny daroka nataony ny mpitandro ny filaminana hoy ny fianakaviany maty. Nisakana ilay mpitandro ny filaminana amono ny vadiny i Benja ka niarany ny atezerina raha ny fanazavana ireto farany izay miantso ny tompona ndraikitra anao ny asany eo anatrehan'izao toejava misy izao. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena, niantso fampitsarana ny ady tsy misy atakandro amin'ny faritry Soeida ny filoha Sirianina Androany. Olona 700 farafahakely no efa namony ainy nandritra izay fifandonana izay raha ny fanazavana. Miantso ny antoko rehetra ampitsatra ny ady sy ny eritreritra ary ihany koa manameloka ny eloka behivavy natao hoy ny nambarany. Ny antsipiriandreo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Androany fa 7 ny volana Jolay 2024 aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV hatramin'ny farany. Malagasy maro no namony ainy tao anatin'ny iray volana mahery izay vokatry ny fanampoizinana ara-tsakafo. Fantatra ilay marina niteraka izany saingy tsy avoaka ho fatabahoaka. Io amin'izao no mahatonga ny rehetra ampiakapeo sy hanery ny fanjakana. Raha tsy mivoaka ny marina, sarotra ny sy ny fifampitokisana sy ny fitonena. Matoa andahatsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika an'izay. Avao ny marina ho fantapahoaka, aleo ny marina hivoaka. Io no hoe niverimberina tatao anatin'ny iray volana mahery zay momba ilay raharaha fanampozinana ara-tsakafo ny tranga teny Ambohimalaza Merikesinina. Ny tsy fivoahan'io marina io no mahatonga ny fitaintainana isan'andro, tebiteby isa minitra satria sakafo ny resaka eto ary avy amin'izay sakafo izay izany hoe zavatra niditra tao am-bava no namoizana zanaka, raitapo, rahalahy sy rahavavy efa mahery ny 30 izao. Raha tsy fantatra ilay marina, mety ho afaka nampitony rehetra ihany arak'ilay fomba fiteny hoe fisaka ny marina, sarotra tadiavina ny marina, fa eto toa efa fantatra ilay marina, ny rangoro ny singa nahatonga ny fahafatesan'olona mahery ny 30. Efa hain'ireo amorom-patana voalaza fa nanao sy manao ny fanadihadiana. Efa fantatra ireo tompona andraikitra fa io tsy ambaratsotra zao io fa vita fotsiny amin'ny hoe pozina mahery vaika, singa mamono olombelona ka tsy ambarambara. Dia eo no mahatonga ny mpanara-baovao hitaky ny amohanany marina, noho izany raharaha namoizana aina malagasy maro, noho izany sao sanatria mbola amoizana aina mpiray tanindrazana hafa indray rampitso. Eo ihany koa ny hoe
izavy zany zao ireo mpitazona ny lakileny fahamarinana ka mahalala ilay singa tsy fantatra anarana moa ve mahay izany mariny zany ireo mpitsabo mandray an-tanana ireo marary vokatry io trango io ho an'ny mpanara-baovao eo no mety hoerin'ilay singa fa raha fantatr'ireo dokotera mazava ny hoe inona izy io fantatra manarak'izay ny fanafody sy ny fomba hitsabona ny ayainy maro amin'izao mantsy indrindra manoloana io trangana famoizana aina tsy mitsaha mitombo io dia ny hoe sao toy ny hoe tazo no mahazo ilay marary fa aretin'andoha no tsabon'ny dokotera tazo no mahazo ilay marary fa fanafody kibo no omen'ny mpitsabo azy izany hoe any amin'ny tsy mivonto no manentaina fisehon-javatra izay tsy vokatry ny tsy fahaiza manao ny mpitsabo velively fa noho ny tsy fahafantarana ny tena fototra retina tsy adala ny mpitsabo mampanao ireny karazana radio sy analizy maro ireny rehefa andray an-tanana marary isoroana izany eo zay fa manampy io koa ny fietsika mampitondran-tenan'ireo mpitsabo sy tompona andraikitra sasany eny amin'ireny hopitalim-panjakana ireny izay manao tsinotsinona ireo marary sy ireo miaraka aminy indrindra rehefa tsy mahatolotolotra ka manampitrotraka ny efa fahavaozana misy izay dia miara-dalana amin'izay rehetra zay ireo eo ananivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo ratsamangaikany izay tsy mbola mahay mamindra ihany eo anatrihan'ny tranga toy itony tsy mitovy hevitra ve sasamy milaza izay ao an-tsainy sa kobokobon'ny marina sasamy miaro ny rambony hoy ny mpanara-baovao mahenao azy ireo maneho hevitra amin'ny haino vakijery na eto an-toerana na any velany ny eo tsy mahay mamindra fa ilay fanjakana foibe ihany koa diso famindra ary tsy izao fa hatrany am-piandohana mamindra ihany fa any amin'ny lalana tsy izy mamindra fa toa tsy mijery izay hafarana mamindra fa toa mizotra ny amin'ny lalana tsy ny fanarahana tamin'ny vahoaka malagasy ka mahatonga ny mpanara-baovao ilazany amin'ny hoe aza mamindra tsony ianareo rehefa any amin'ny lalana tsy izy farafaratsiny aleo mijanona eo mba tsy ahasarotra ny fiverenana amin'ny lala marina any amin'ilay Madagasikara mandroso mahakasika n'izay fanompozinana ara-tsakafo izay hatrany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao isarona moa ny ainy vokatry ny fanompozinana ny tranga teny Ambomalaza Merikasinina Iandrianarivo Antsaliantsoa iray volana mahery no nitsabona azy ary efa nisy fotoana ny atsara ny fahasalamany fa noho ny tandrevaky ny mpitsabo ny omby ny arety ny hono ny iray aman-dreny onona saina omaly no namony ainy teo amin'ny faharoapolo taonany Iandrianarivo Antsaliantsoa iray tamin'ireo namonjy ilay anniversaire teny Ambomalaza Merikasinina tsisy herinety intsony ny atrikan'le anetsian'ny vatany zany tsy nanana énergie intsony izy satria reraka le température 39 de nuit zany 39 foana ny température dia tsy natohatra intsony izy dia omaly maraina tamin'ny sivy sasany teo vetivety eo tonga dia nilatsaka 4 ny tension dia rehefa nilatsaka 4 ny tension dia niezaka nampiakatra tamin'ny fanafody amin'ny dokotera hoe tena maximum remplissage na fampiakarana tension zany tena hoe maximum faran'izay maximum dia après an'izay tamin'ny rairay teo angambany efa mba niakatra 12 midina kely 11 dia miakatra kely 12 ny tension dia avy eo tonga dia disparu le paramètre ana fo sy abattement na cœur zany dia tsy tafakatra intsony le izy dia efa mipopiny izy fa tsy tafakatra intsony le izy dia niala tsikelikely zany le saturation dia efa tonga 35 le izy zay izy vao miveloma amin'izay dia efa niala tsikelikely ny tamin'ny ray sy fahatelony teo izy no namony ainy nialatsinainy 20 jona niditra hopitaly ary mbola nahatsiaro teny Andrianarivo Antsaliantsoa nihiratra ny masony nietsika ny tanany hoy ny rainy noraisiny mpitsabo ny tanana nanomboka teo talata 17 jona nanomboka tsy nahatsiaro teny antsa ary nandritra ny 20 andro niatsara indray taoriny io ny fahasalamany nefa asa nanoho ny fomba fiasan'ny mpitsabo na inona nivadika ny raharaha ary izao nitarika ny famoizana aina izao izy nanomboka nampenoko irandray maraina zay irany tany am-piangonana zay dia nalefako le telefona teo potsofony dia gaga zay fa nangano any le ranomaso dia teo nanomboka nahagaga anay hoe manomboka mahatsiaro tena iantsa dia avy eo ny hariva nanomboka nietsika ny oriny dia apitso maraina nietsika masony dia avy eo
apitso indray nisy évolution ihany nietsika ny lelany. Tena hoe savay tena hoe évolué tena hoe nanatena zay fianakaviana zay ray aman-dreny hoe tena hoe hiesitra ny antsa. Dia kay tapitapoka nanao an'le infection nanafy be amin'izay dia teo amin'izay nanomboka ny narefy antsa dia nitsoahany zareo le sondine dia le sondine ohatran'ny hoe problème kely zany nampisan'ilay infection fa tara le nanalana anazy zany dia lasa niteraka microbe atao amin'ilay tenda. Dia rehefa tratran'ilay infection izy 2 jours teo izy tena namay be foana 39 degré ny température nandritra izay 2 jours zay fa tena hoe mafana tena mamay dia asiana le peta glace reny dia vao mipetaka kely 2 secondes fotsiny iny dia fa ohatran'ireny rano mangotraka reny. Dia inona nitarika azy nanavy dia nitarika ny fahafatesany tsy afaka nanohatra intsony dia izy io maty io. Mafy zany andevin-janaka hoy izy mivady reto fa tsy maintsy hatrehina. Raha ny fanazavana ny meilleur ami ny antsa no namany fenoasina ilay tompony anniversaire ka io namany io no nitondra azy tany amin'ilay fety hoy hatrany ireo ray aman-dreny. Tsy mbola fantatra izay ho ataony ampitso manoloana ity raharaha ity hoy hatrany ny fanio-kevitra ireto ray aman-dreny ireto fa mbola votona lahelo amin'izao ny fianakaviana. Iantsa izay lahy matoa ary manana zandrilahy ity zandriny ity amin'izao izay votona lahelo tanteraka hoy ny reniny. Le zandriny zany mafy mahazo anazy dia miaritra izy tena hoe miaritra satria hoe izy roa lahy kely tena mifankatia be satria antsa zao nisy fotoana zao ohatra hoe maty le alikanay dia nitomany izay mianaka dia nandray boritra le zanako fa tonga dia nividianany antsa 800 000 francs vidianany alika 950 le boritra 800 000 francs vidianany alika kely hoany manda no le nitomany dia ny 150 vidiana laser anaovana 26 chiens zany hoe tena hoe nahary folo ataon'ny frère tsisy tao amin'le boritra fa tena hoe lany tena hoe mifankatia izy roa lahy tena hoe mifankatia dia mafy be le fisarahan zareo netreto hoe tsy izy roa lahy rery nefa dia izao dia manderery le zaza tsy mora le izy. Ho tanterahana ny alatsinainy izao eny Amboripotsy talata maty ny fandevenana ny Andrianarivo Antsahaliantsoa. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana fa mahakasika an'izay fanampozinana ara-sakafo izay trano hanoizantsika ny fampahalalam-baovao antony mahatonga ny famoizana ain'olona maro tamin'ny raharambo malaza Amerika Asinina ny tsy fanomezany mpitsabo ny valin'ny fitiliana hoy ny solombavam-bahoaka Androany tokony ampahafantarina ilay singa ny Terra-12 ary mandray andraikitra ny fanjakana rehefa tsy ho vita eo tantoerana ny fandraisana an-tanana ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao fanediadiana mahakasika an'izay. Misy olona ambony voakasika ave antony tsy amoanany marina momba ny raharaha Ambomalaza hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny boriboritany fahenina Androany. Mitsabo aretina tsy fantatra ireo mpitsabo vokatry ny tsy famoahana ny anaran'ilay singa nitarika ny fahafatesan'olona antony famoizana aina maro io. Mahavaky fo mihitsy zany satria hitantsika fa vao misy maty indray zao zanakitsika zandritsika noho ny tsy fandraisan-draikitsy ny fanjakana zany mahatonga an'izany. Na ny singa zany dia atao mihitsy anafenana azy hoe misy fahinana zany le antony. Mamendratra ve no miteny hoe gabotulisme malisy satria zany dia hoe noho ny tsy fitandreman'ny fanjakana zany amin'ny sakafo izay tokony anjaran'ny fanjakana miaro ny ain'ny vahoaka ao anatin'izay dia manjary matahotra le fanjakana hoe manjary tezitra le vahoaka amin'le fanjakana dia afenina ve ny marina ao anatin'izay dia lasa matimaty fotsiny zany le zanakitsika any amin'ny hôpitaly sy tsy ampahafantarina an'ireo mpitsabo le tena singa mahatonga an'le aretina zany ko ataon'ny mpitsaboana moa no alala ny fanafody-domena raha tsy fantatra le antony le hoe inona zany no le singa natonga an'le sanatria to miandry fahafatesana ireo mbola manaraka fitsaboana vokatry ity raharaha ity amin'izao fotoana tokony andray andraikitra ny fanjakana eo anatrehan'izany raha ny fanio-keviny. Ny fanjakana dia mandany vola miopapana amin'ireny feu d'artifice ireny mandany vola amin'ireny conseil de mise hieraka ny farena amina miliara inge zany tsy miterira boka tsosiny fa minona raha rehefa tsy vita eto evacuena any ivelany ireo olona zay tsy voasitrandreo zany ao anatin'le fa tena hoe maty fatana zany le zana-bahoaka zany ao anatin'izay ka zavatra tahaka izao zany dia aminay dia ny fanjakana no tompona antoka
am'izao fotoana zao ary hitantsika ihany koa na nio jiro tapaka lava io nge de efa mahafaty ny olona any amin'ny hôpitaly ao anatin'izay misy zavatra hafahafa ambadiky ty zavatra ty zay mapetraka fanontaniana maro mihitsy zany ao an-tsain'ny olona manjary lasa lavitra zany sain'ny olona am'izao fotoana zao lasa mandeha saina satria afenina le marina de lasa miteraka zany le izy psychose eo natrehan'ny vahoaka ny zavatra tahaka izao ka mahasoa maboaka zany dia miantso aho hoe tena mampalahelo le olona tsy niavanareo nge niaran'le fahoriana de ohatrany hoe avedaveda zao fotsiny zany le zavatra mangina le fanjakana amin'ny zava-mitranga amin'ny anaran'ny mangarara no hitakina ny amoana ny vokatry ny fitiliana natao tany ampitan-dranomasina fa ihany koa ny fizotry ny fanady adiana ka amaizana araky ny lalàna ireo rehetra tompona ndraikitra tamin'izao famoizana aina piray-tany razana izao raha ny fanazavana hatrany mifanindran-dalana amin'ireo izay manao goragora amin'ny fitsaboana sy fandraisan-tanana ireo marary eny amin'ireny hôpitaly mpanjakana na vokatry ity fanapozinana ity zany na antony hafa ary tsy neto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy Iazo ny toliary indray sika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity tsy manaiky ny fivarotana ioda amin'izy ireo ny mpanao sira ao toliary tsy teo tompona ndraikitra amin'ny zava-mitranga noho ny fanaovana ioda amin'ny sira izy ireo raha ny fanazavany amin'ny mahasinga hafa ny ioda eo ihany koa ny fifanarahana tamin'ny taonina 5,700 namaritra ny andraikitra ny UNICEF sy ny fanjakana ary ny mpanao sira ka hanomezana ny ioda sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny maimaimpona fanampanazavana tsy manaiky ny fivarotana ioda amin'izy ireo ny mpanao sira eto Toliary nanambary izy ireo fa ny taona 5,700 dia fa nisy ny fifanarahana teo amin'ny UNICEF sy ny fanjakana ary ny mpanao sira izay ny mpanao sira no miantoka ny fampisiana ioda amin'ny sira ny UNICEF no manome ny ioda sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny maimaimpona ary ny fampiofanana ireo olona manao ny iodation maimaimpona ny fanjakana no manara-maso sy manelanelana etsy ankilany tsy teo tompona ndraikitra amin'ny zava-mitranga noho ny fanaovana ioda amin'ny sira ihany koa izy raha ny fanazavany amin'ny mahasinga hafa ny ioda zahay mpanao sira zany maimaimpoana ny fandraisanay anjara amin'ny fagnisiana ioda ny sira zany hoe ny main d'œuvre araky le fifagnaraha tamin'ny 1995 dia ny zara telo mazava ny andraikitsy ny UNICEF zany ny magnome iodate de potassium sy ny matériel hanaovana an'izany mbo anjaran'ny UNICEF ihany koa zany ny manofana ny olo omeny mpanao sira mba ho matiana hanao le sira misy iode anjaikitsy ny fanjakana ny manara-maso ary anjaikitsy ny fanjakana koa zany ny mpanelanelana sekaliny tamin'izay fotoan'izay no niarananao sonia taminay fahatelo tamin'izay tsy nanaiky ny mpanao sira hanjay responsabilité am'le fividiana iodate de potassium tsy hoe vola fa io zavatra io intrant hafa ampidirina agnaty sira karaha misy raha mitranga amin'ny fanaovana sely iodé de tsy tokony ho tompona andraikitra ny mpanao sira amin'ny iodate de potassium ampidirinao fa andraikitsy ny UNICEF no mikarakara ny iodate de potassium azo antoka homeny anay mpanao sira zay mahatonga anay zany tsy mividy anito fahanany androany zany te hiala andraikitsy zany tsy hainay na ny ministère de santé na ny UNICEF nefa ny lalàna mametra hoe tsy mahazo mivezivezy ny sira tsy misy iode mahatsiaro voamafy zahay laha mbo zahay koa ro asaina mividy iodate de potassium ary zaho zao ny sisa akanga sisa nanamborana velona niatsika an'izany convention zany de nataonay antsoratsy io zany ho any reto taranaka mampara reto tsy ho verevere koa afara agny hampandoavagna azy satria igny responsabilité baka amin'ny iodate de potassium io bevata ka higadragadra fahatany avao ny mpanao sira nefa raha tsy miankina aminy manoloana izany gagy ireto mpanao sira fa lasa tsena mpivarotana ioda ny UNICEF sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sady mametra-panontaniana hoe atao inona ny vola hividianana ny ioda ka miantso ny Bianco ireto mpanao sira hijery akaiky izao raharaha izao fa misy ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena omena ny UNICEF natokana hividianana ioda raha ny fanazavana hatrany
gaga zahay am'izao 2025 zao ny ministère ny santé lasa épicerie mpamarotsy io date de potation, ny UNICEF lasa épicerie mamarotsy io date de potation. Zahay tsy manaiky an'izany fa kolikoly zany. Antsoinay ny Bianco mba hanara-maso an'io hoe ahoana marina fipetrakin'io. Vola avy amin'ny UNICEF destiné hividy io date de potation ho an'ny vahoaka. Avy eo avily ary handehaiza le vola. Zahay aloha de magnambara ho rentany rendanty fa tsy hivily zahay. Misy financement mazava avy amin'ny Banque mondiale mandeha ao amin'ny UNICEF. Taloha izy io tsy nandalo amin'ny ministère ny santé ny vola fa ny UNICEF mandeha amin'ny Sekaline de tonga aty aminay mpanao sira nandeha tsara. Rehefa nandalo any amin'ny santé ministère ny santé zany ny vola de niodikodina foana sahala mio zany. Araka izany dia miantso ny solombavambahoaka ny toliara voalohany izay samby filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena ireo mpanao sira hijery akaiky izao zava-misy izao. Miantso ny filoha-pirenena sy ny praiministra ihany koa izy ireo amahany olana fa raha tsy hanome ioda ny UNICEF dia mangataka izy hampetona ny lalàna maniry azy hanao ioda amin'ny sira mandra-pilamin'ny raharaha. Trangam-piarahamonina, ray mpianakaviana iray no nodomandry vokatry ny daroka nataona mpitandro filaminana ho ny fianakavian'ny maty. Ny sakana n'ilay mpitandro filaminana amony ny vady ny benja ka niarany atezerana raha ny fanazavana. Ireto farany izay miantso ny tompona andraikitra hanao ny asany eo anatrehany izao toe-java-misy izao. Fanadihadiana no tanteriny Gabin Eloa. Enina amin'ny 50 taona ira Tsioromanana Benjamin, ponina teny Anoso Ambohi Manarina boriborintany fahenina izao nindosiny fahafatesana tampoka izao. Raha ny zava-nisy dia niara-nivoaka tamin'ny namany miisa 3 i Benja ny arivany alatsinainy teo. Natao amin'ny vadiny hody ilay mpitandro ny filaminana ka tsy nanaiky ary nikastanana io vadiny io. Ny sakana izany i Benja no nanamparany ilay mpitandro ny filaminana ny atezerany. Misy namany izay mipetraka tsy akaikinay tompona karaoke. Dia zareo efa mpiaraka mahitsy fa tsy hoe vao izay izy niaraka. Dia rehefa niaraka dia teny amin'ny 67 no niaraka. Izany hoe ilay polisy sy ny vadiny dia ty havanay ty sy ilay tompona karaoke. Dia rehefa niaraka teo zany zareo mariana hoe misotro zany. Dia rehefa nisotro teo zany zareo dia rehefa hariva nga hoe ny andro dia niteny ilay madama hoe andao ody amin'izay. Dia teo no nisy olana kely satria ilay polisy ohatry ny mbola tsy te ody angambany dia tonga dia ohatry ny nakazo tanana an'ilay madama. Dia izy nikazo tanana an'ilay madama iny mba niaro zany i Benja. Raha niaro izy dia namono avy hatrany ty polisy ty sa efa nitsoka Benja hitsofoka ao anaty tomobile izay an'ny tompony ty karaoke ty no mbola nisotomy nivoaka. Dia navoaka ny ary nakapony zany tamin'ny tomobile ny lohany dia nianjera dia mbola nitsahana. Mbola naray vato moa aloha izy hitotanana azy rehefa nianjera. Raha ny fitantaran'ity tompona karaoke ty. Nanavitra ny Benja ireo namany sisa izay no nahatonga azy tsy maty teo no eo. Voamafy ny tratrany, ny lamosiny, ny lohany, ny sorony hoy ny fianakaviany. Nentina namonjy ny toeram-pitsaboana i Benjamin raha Tsioromanana fa tsy tratrany iainy. Hatramin'ny nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana ny maraina teo, tsy mbola voasambotra ilay nahavandoza na dia efa nametrahana fitoriana aza ny raharaha hoy ny fianakaviany. Teo amin'ny tratrany ny lamosiny, dia eo amin'ny lohany. Dia latsaka ny sorony. Ty sorony ty efa latsaka tsy nahita. Tena dans les comment izy zany tonga teto aminay. Tsy afaka niresaka tsony tompoko. Efa mangana, binabina, izy tsy natsiaro tena tsony tonga teto amin'ny fianakaviana tompoko. Izy moa efa tsy niteny tsony fa niezaka fotsiny zany ny hoe hanao scanner anazy kanefa efa tsy tana tsony ny ainy na dia zany arany. Zareo tokony aro indray zany no manjary mamono dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba hijoro zany satria zany olona io zany zao dia manana vady ary manana kamboty anankitelo. Raha ny fandrenesanay aloha dia mbola tsy voasambotra io hatramin'izao fa kosany efa ny ampelatana ny fitsarana ny raharaha dia matoky izay fa tsy ho veromomoka ny raha latsaka. Izay mba angatanay re tompoko. Dia manatena fa tany
tandalany ty tany ty a fa tsy hoe tany hoan'ny barofo ka zay tianao atao no atao dia mananga ny fitondram-panjakana mba hijery an'izao zavatra zao. Araka ny fanazavana voaray telenivon'ny fiarahamonina efa fanao nyity mpitandro ny filaminana ity ny mandrahona olona mikasitanana sy manambana basy. Araka izany manantena ny fianakaviany Ratsioromanana Benjamina fa andray ny andraikitra momba ity raharaha ity ny ambaratonga mpahefana maefa. Isan'ny toerana fandraisam-bahiny vaovao Mahajanga ny hôtel Miriantsoa ao Ambalavola. Afaka mandray ireo mpiala sasatra ao Mahajanga manomboka izao. Vonina ny ekipa matianina rehetra ny andray am-pifaliana hoy ny tompon'andraikitra Anja Robert. Efitrano fandraisam-bahiny vaovao be eto Mahajanga ny hôtel Miriantsoa ao Ambalavato izay eo ampitan'ny lycée privé Kokonina no ahitanao azy. Misy lalana mitsofoka eo amin'ny 50 metatra miala amin'ny arabe. Hôtel Miriantsoa misy efitrano miisa 2 be izao. Afaka mandray mpiala sasatra eto Mahajanga io na ianao mandeha manokana na olon-droa ianareo na mpinamana eny fa na ho an'ny mpianakavy aza. Ny ato amin'ny Miriantsoa hôtel moa zany dia misy tolotra maromaro zany natokana ho an'ny rehetra mandritra zao toam-pialan-tsasatra izao. Misy ato ny chambre natao ho an'ny couple dia ny chambre bien équipé dia ao anatiny efa misy douche sy WC ary misy miroir ary ny chambre zany tena aéré tsara misy ventilateur ihany koa. Dia misy ndray zany ny chambre 2 lits dia bien équipé tsara koa io dia ny karazany fahatelo ngamba lazaiko aminareo familial ny lazany anazy chambre io zany 3 lits io isaky ny chambre anankiroa izy fa 3 lits misy wifi koa zany ato dia misy terrasse fana makamaka rivotra sy azo relaxena tsara zany dia ny mampiavaka anay ihany koa dia misy parking zany tena malalaka be antonona fiara maro be ihany koa ary tsy vitan'izay ihany fa sécurisé tsara ny toerana tsisy tokony atahorana zany amin'ny véhicule fa malalaka tsara ny mpiambina koa 24 heures sur 24 heures. Mirary dia mirary ny sara ny fivahinianana ao amin'ny hôtel Miriantsoa ao Ambalavato izay manomboka amin'ny 30,000 ariary izany arakaraka ny safidinao. Angaza ihany misy ihany koa ny terasy malalaka tsara izay ahafahanao mankafy ny eny anatin'ny tanànany Mahajanga. Ny ahitana ny Miriantsoa hôtel moa zany dia tia Ambalavato raha iveny amin'ny croisement Tsararano zany dia tonga eo hitany école privée Kokonina zany dia 50 mètres miala ny arabe dia mahita ny Miriantsoa hôtel. Izahay ato amin'ny Miriantsoa hôtel moa zany dia manentana itsika rehetra mpivahiny nantompo tanàna eto Mahajanga amin'izao fotoana izao indrindra moa zao fotoana vakansa zao dia vonina tanteraka izahay ato hanome fahafampo ho an'ny mpanjifa rehetra koa aza misalasala manantona fa izahay dia vonina andray anareo sy hanome fahafampo anareo mpanjifa. Milamina, madio ary tsara fandraisana ny ato amin'ny hôtel Miriantsoa Ambalavato eto Mahajanga. Toerana malalaka tsara sady azo antoka. Raha mahalinanao ary zany antsoy avy hatrany 037 48 225 01 na ny 038 08 739 79. Azo any Antsirabe vetivety indray isika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. Misedra olana amin'izao fotoana izao ireo komisiona ny vola eo anivo ny rafitry ny mpanolontsaina ny tanàna ny Antsirabe raha ny tatitra izy ireo tao amin'ny mpanolontsaina ny tanàna. Misy ny sakana izay ataony avy eo anivo ny mpanatanteraka nandritra ny fanaraha-maso ny compte mpitantanana eo anivo ny commune mandringa ny fitantanana eo anivo ny commune ambanivohitra Antsirabe hoy ireo mpanolontsaina ny tanàna. Fanadihadiana mahakasika an'izay. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izay fanao isan-taona ireo filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny birao mpanolontsaina tanàna eto anivon'ny commune ambonivohitra Antsirabe amin'izao fotoana izao. Andro maromaro izay no efa nanomboan'ity fivoriana ara-potoana ity ary anisan'ny nodinihana tamin'izany compte mpitantanana eo anivon'ny commune izay andraikitry ny komisiona ny vola eo anivon'ny mpanolontsaina tanàna no manara-maso izany. Tao anatin'izany indrindra raha nangataka ny fitantanana ara-bola eo anivon'ny mpanatanteraka ireo komisiona ny vola ireo dia tsy nahazo valiny na afa-po fa taratasy no nalefan'ireo rafitra mpanatanteraka ary dia nisy ny fankan-kevitra izay nataon'ireo voamerany vola ireo teo anivon'ny birao mpanolontsaina tanàna ka nanapa-kevitra ny birao mpanolontsaina tanàna fa omena 3 andro indray ireo voamerany vola ireo idina ifotony ary ifampiresaka amin'ny vatana amin'ireo tompon'andraikitra
eo anivony mpanatanteraka izay voakasika amin'ity compte mpitantanana ity. Raha nitatitra dia mpisedra olana ny avy eo anivony komisiona ny vola, misy ny sakany izay ataony avy eo anivony mpanatanteraka raha ny fanazavany. Sy boîte aux lettres tompoko ny to anivony komisiona ny volana ny mpanolotsainy tanàna ka hoe taratasy no alefanao, ty taratasy no jereny eo da 1 + 1 = 2 fa izahay de mba mijery any ko sary zonay tsy zo fotsiny azy tsy faveur fa tena responsabilité na andraikitra mihitsy ny fijerena hoe aiza mariny zay zavatra nitotsaina tao anatin'ny na omenanay eo anivony compte administratif na ny compte mpitantanana izay. Ao anatin'ity compte ity de misy sorabola hoe inona ny budget 2024 natao, misy amin'ny resaka impôt sur le patrimoine ohatra ao amin'ny fonctionnement zany misy 6 milliards montant fa ao amin'ny réalisation 3 milliards de antany an'izay ny le ataony fa maninona inona ny antony. Misy fanamboarana tomobile lato, misy fanamboarana réhabilitation jery ny efitsika ny raha mahita ny bâtiment administratif ao ambany rehetrarehetra tsika hitatsika angambany antany de antany zay hoe fa ahoana moa misy sorabola 63 milliards 63 millions lanina naovana ny réhabilitation tia hita zay hoe aiza daholo lay nanaovana n'lay réhabilitation de jery an'izay ny ataonay tsindrina tsara i contrôle an'izay fa eo zany ny tsara petraka hoe zahay ve sem manangatanana fotsiny sa zahay ve sem manapetraka ny vahoaka hijery ny masoa sy ny mahatsara ny fitantanana ny commune. No mariana ireto mpanolotsainy tanàna ireto fa tsy mitsabaka velively amin'ny asa mpananatanteraka izy ireo fa manara-maso ireo tatitra avy eo anivony komisiona ny vola izay mpanara-maso ny compte mpitantanana eo anivony commune Ambonivohitra Antsirabe. Mahalony izany dia manaitra ireo rafitra mpanatanteraka ireto mpanolotsainy tanàna ireto ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao mba hanaraka ny lalàna izay mifeny fitantanana eo anivony commune. Mazava ho azy naniraka izay ny commission noho izany zay valiteny no entin'ny commission zany no tokony hanapahana hevitra. Ankehitriny tsy misy zavatra ho tapahana zany eto. Digazay rehefa tsy lany zany ty compte mpitantanana ity dia ny digazay zany mangataka ny fametrapelan'ny be ny tanàna. Zavatsarotra nefa zany kanefa ny amin'ny mahatanàna Antsirabe ny tanàna Antsirabe indretsy mpanolotsainy tanàna mbola manana telo andro zay tanterahana ny asa ary manainga tanteraka andreo anivony tompona andraikitra ny mpanatanteraka zany mba hanaraka ny lalàna sy hanaiky ny zavatra rehetrarehetra tokony ataony ny mpanolotsaina. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny avy eo anivony ity Braony mpanolotsainy tanàna eto amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ity ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao. Dia iny vaovao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatiny doka fohy. Mbola maro vaovao entina aminao rehefa avy eo manasanao ary tsy saraka aminay. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga amepanon brox yan. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay de mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matafi soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny
des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Averina somatsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao isika amin'izao fotoan'izao. Averina hatrany ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa manomboka miroborobo eto Madagasikara ny teny sy ny kolontsaina japonais, samy nanamafy izany avokoa androany. Ny masovo japonais sy ireo mpandray anjara avy amina firenena maro eto Afrika nandritra ny fionan'izy ireo teto Antananarivo. Mifanadidina no tateriny tozy ny Rina Tahiry. Miamahazo fahany eto Madagasikara ny kolontsaina japonais sy ny fianarana ny teny japonais. Androany ny famitona teto Antananarivo ireo solitena avy amina firenena misa 12 eto Afrika hanamafy ny fifandraisana. 今まだアフリカで日本語教育はこれからもっと盛んになると思いますので Soalnya tamti zanya eo amin'ny 10 ny firenena nisan'ny mpandalany teny japonais tafavory androany aty Afrika zany. Ny tanjona zany dia mbola apropos bebe kokoa ny fampianarana teny japonais aty Afrika. Marina fa samy hafa ny hoe isa-paritra fa ny fifandraisany eo amin'ny samy faritra eto Afrika koa zany zava-dehibe. そういう機会になってもらえればと思ってます。 Miainga tamin'ny fitiavana ny kolontsaina japonais no mahatonga ny tanora liana hianatra ny teny japonais hoy ny fanazavana. Tombony amin'ny firoborobon'ny teny japonais, ny tombon'ny fifaneraserana sy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rontota, isan'izany ny sehatry ny fizahantany. まあ日本からアフリカはまだ遠い国ですけれども、 Marina fa lavitra zany Japon raha mihoatra amin'ny Madagasikara. Indrindra ny Afrika reny fa rehefa kosa nefa mitombo ny fahaizan'ny ireo teratany afrikana amin'ny teny japonais zany dia mety hitombo ny japonais ho tonga aty Madagasikara amin'ny fizahantany. Mety ohatr'izay koa ny any amin'ny fizahantany avy aty Afrika makany Japon tombony amin'ny fisondrotan'ny fampianarana teny japonais aty Afrika. マダガスカルの人の交流がもっと増えていくと思います。 Fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena afrikanina ahitana mpandalina ny kolontsaina sy mianatra ny teny japonais, ny fifanakalozana ara-kolontsaina no isan'ny antony anatanterahana izao hetsika izao, hoy hatrany ny mpikarakara. Mahakasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat, tokony hanamafy ny fepetra raisina ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony amin'izao 2 andro tsy hatomboa ny fanadinana baccalauréat izao hoy ireo mpampianatra. Ny fahatapahany herinaratra sy ny fivoahan'ny laza adiny amialoha izay efa samy nitranga tao anatiny izao fitondrana izao ka tokony andraisana lesona ny rehetra olona saina. 2 andro mialohany anomboana ny fanadinana baccalauréat. Manaitra ny tompon'andraikitra voakasika izany ireo mpampianatra hisoroana ny fikorotanana amin'ity fanadinam-panjakana ity. Fanadinana baccalauréat izay nisehoana olana saika isan'ny taona tato anatin'izao fitondrana izao. Io fruit de sujet io dia olana goavana be eto amin'ny firenena mihitsy izy io ary misy fiantraikany ratsy dia ratsy ho an'ny mpianatra indrindra ny mpanala fanadinana. Ny resaka herinaratra aloha dia tena mbola olana ray goavana be ihany koa satria raha ao anatin'ny fanadinana zany no maizina dia tena olana be ka iangaviana zany ny ao amin'ny jirama sy ny fanjakana tompon'andraikitra mba tsy hanapatapaka an'io indrindra amin'izao alohan'ny fanadinana zao satria na ny fotoana anaovana famiarenana arany eto dia efa nanahirana amin'ilay resaka délestage. Misy fiantraikany be eo amin'ny vokam-panadinana amin'ilay resaka jirama amin'ilay délestage mba miangavany jirama zany mba hanao izay azony atao mba tsy ho tapaka ilay jiro mba tsy ampiasana ilay labozia satria io no mahatonga an'ilay resaka peta be mebiseba eto amin'ity firenentsika ity hoe mifohitany sujet tsy mifohitany sujet. Mila mahay maka lesona ireo tompon'andraikitra isa tokony ary mandray fepetra mifanaraka amin'izay dia nizao hisoroana ny tsy fahatomombanana miteraka fikorotanan-tsain'ny mpiadina hoy hatrany fanazavana. Mahakasika an'izay fanadinam-panjakana baccalauréat izay hatrany, 14 taona ny nizandriny indrindra amin'ireo hiatrika ny fanadinana baccalauréat any Mahajanga izay hanomboka ny alatsinainy ho avy izao. Efa vonona amin'ny fiatrehana izany ny tompon'andraikitra isan'ny tokony any an-toerana raha ny nambaran'izy ireo fanampanazavana.
ho tanterahina ny alatsinainy raika amby roapolo ny volana jolay izao ary farana ny alakamisy raika amby telopolo ny volana jolay ny fanadinana baccalauréat 2024 ho amin'ny fampianarana teknika sy ny fampianarana ankapobeny raha ho an'ny faritany majanga manokana dia natratra 470 sy 704 ny isan'ny mpiadina ny soratra anarana izay tsy nahitana fiovana firy io raha oharina tamin'ny taondasy raha ny fanazavana izany hoe ny herinandro voalohany dia natokana ho an'ny enseignement général sy ny première série ny enseignement technique dia ny herinandro faharoa moa zany dia manohy amin'ny deuxième série ho an'ny enseignement technique raha ho an'ny faritany mahajanga manokana tsy dia nisy fiovana firy raha mpitaina tamin'ny taona lasa nisan'ny mpiadina ny soratra anarana eo amin'ny 24 774 eo ny candidat tamin'ity taona ty ireo candidat reo moa dia sandraka amin'ny faritra anakefatra eto amin'ny faritany Majanga dia ny faritra Boiny ny faritra Betsiboka ny faritra Melaky ary ny faritra Sofia ny zandry indrindra dia 4 taona zay ny amin'ny centre Antsakabary ary ny zokondrindra dia 15 taona centre ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana ny ataoko hoe mampiova kely fotsiny angamba tamin'ity taona ty dia ny ampy anankiroa ny centre d'examen tsika ny ray ao Majanga 2 ao amin'ny lycée Sainte Jeanne d'Arc Antany Malanty dia ny faharoa ny amin'ny faritra Melaka centre Ambatomainty amin'ny ankapobeny milamina daholo ny zavatra rehetra fa dia efa miandry ny atongavan'ny latsinainy tsika menakavy ary manarota sady moa zany mitondra ny teny firarintsoa ho an'ireo zanakatsika zay hiatrika ny fadadiana amin'ny latsinainy mba hita soa hitany tsara ary mba samby ho afa-panadinana daholo amin'ny ankapobeny efa milamina avokoa ny pitsopitsony amin'ity fanadinana baccalauréat ity ho an'ny faritany ny mahajanga Sampireneny indray no hoentsika mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isorana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao ho an'ny rapitsondray feloma tompoko Poisson vovô mampatanjaka Prox vous a présenté Ny Vava. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy Vous a présenté Ny Vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.